Ny fihetsiky ny kristianina manoloana ny tsy fitohizan-kevitra. Romanina toko 4:10 ny andininy voalohany hatramin'ny toko 5:10 ny andininy fahatelo. Romanina toko 4:10. Ary raiso ny malemy finoana, nefa aza mandray azy hitsaranaireo ny eritreriny. Ny anankiray mino fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy, fa ny anankiray kosa malemy finoana ka dia mihinana zava-maniry ihany. Aoka ny mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana, ary aoka kosa ny tsy mihinana tsy hitsara ny mihinana, fa Andriamanitra no efa nandray azy. Iza moa ianao izay mitsara ny mpanompiny hafa? Amin'ny tompony ihany no ijoroany na halavony. Nefa hampitoerina ihany izy, fa mahay mampitoetra azy ny tompo. Ny anankiray manao ny andro anankiray ho mihoatra no ny andro sasany, ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra hitovy. Aoka samy hatoky tsara ao amin'ny sainy avy izy. Ny mitandrina ny andro dia mitandrina izany ho an'ny tompo, ary ny mihinana dia mihinana ho an'ny tompo, satria misaotra an'Andriamanitra izy. Ary ny tsy mihinana kosa dia tsy mihinana ho an'ny tompo, sady misaotra an'Andriamanitra koa izy. Fa tsy misy veloko ho an'ny tenany isika, ary tsy misy maty ho an'ny tenany, fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Ko amin'izany na velona na maty isika dia an'ny tompo ihany. Fa izany no nahafatesany Kristy sy nahavelomany indray, mba ho tompony maty sy ny velona izy. Fa nahoana ianao no mitsara ny rahalahinao, ary nahoana kosa ianao no manao tsinitsinina ny rahalahinao? Fa samy hiseho eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra. Fa voasoratra hoe, raha velona koa aho hoy Jehova, ny lohalika rehetra handohalika amiko, ary ny lela rehetra hideran'Andriamanitra. Isaia 5:7 ny andininy 17. Koa samy hampamoahin'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Koa aza mifampitsara intsony isika, fa aleo mihevitra izao, dia ny tsy hanisy fandavona na fanafitohinana eo anoloan'ny rahalahy. Mahalala sady matoky eo amin'i Jesosy Tompo aho, fa tsy misy zavatra maloto ho azy. Fa raha misy manao zavatra ho maloto, dia aminy ihany no maloto zany. Fa raha mampalahelo ny rahalahinao ny fihinanao, dia tsy mba manaraka ny fitiavana intsony ianao. Aza ny fihinanao no animbanao azy, fa efa maty Kristy hamonjy azy. Aokary tsy mba ho tenenina ratsy ny fahasoavana azy nareo, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Fa izay manompo any Kristy amin'izany zavatra izany no sitrak'Andriamanitra sy eken'ny olona fa tsara. Koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Aza izay hanina no andravanao ny asan'Andriamanitra. Madio avokoa ny zavatra rehetra, nefa ratsy ho an'ny olona izay mihinana amin'ny fahatafitohinana. Fa tsara ny tsy mihinana hena na misotro divay, na manao izay hahatafitohina ny rahalahinao. Ny finoana izay anananao dia hazony ho anao eo anatrehan'Andriamanitra. Sambatra izay tsy manameloka ny tenany amin'izay zavatra ekeny. Fa izay mianahana dia meloka raha homana, satria tsy avy amin'ny finoana izany. Fa ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Ianao zay mitoetra ho amin'ny mazava, tafangony eo amin'ny fanahy
ketrehanao antony fitiavanao tsy misy fetry anao ny tena sy hazy rilay paharitsy to haleluia envoninahitra sy azy rilay pamonjitsy to haleluia anao ny tena sy hazy rilay paharitsy to haleluia envoninahitra sy azy ho anao ry pamonjinay aleluia aleluia namiratra taminay nitavanao riray ny fahasoavana feno fiandrianana tao aminy jesosy zanakao ny fanahinay no tahiny mitsaokanao anao ny tena sy hazy rilay paharitsy to haleluia envoninahitra sy azy rilay pamonjitsy to haleluia anao ny tena sy hazy rilay paharitsy to haleluia envoninahitra sy azy ho anao ry pamonjinay